faly miarabana ny tokantrano manaraka ny météo-tsika ny maripana aloha zany amin'ny ankapobeny dia saika mbola mafana tanteraka ny andro manerana ny nosy ary mety misy mahatratratra any amin'ny 20 degré celsius izany maripana zany ho an'ny tanina atsimo andrefana sy ny taniny faritra androy iny. Raha ny toetrandro kosa indray dia mitoetra ny avoany andrefana sy ny tapany avaratra andrefana aloha zany ny tsy fahamarina toerana misy amin'ny atmosfera atao anatin'ny 4 ora fa manomboka ny alakamisy kosa indray dia mikisaka any amin'ny tapany atsimo andrefana izay fikotanana kely misy eo amin'ny atmosfera izay satria dia andrasana indray ny fahatongavana rindraona avy any atsimon'ny lakandranon'ny Mozambika any ny ambiny kosa miverina maina tanteraka zany ny andro ana faritra maromaro manerana ny nosy. Toy izao ny toetrandrontsika roa ny rapiso vao maraina aloha zany dia mety hisy ny azavona ho an'ny taniny Amoronmania mahatsiatra ambony ny ilany atsinanan'ny faritry Orombe. Misy sisandrahona kosa vao maraina ho an'ny faritry Melaky Bongolava ny tapany avaratry faritry Menabe ary ny ilany andrefany faritry Betsiboky iny ny ambiny dia maina ny andro. Ho an'ny piso tolakandro misy ny tandrivindrahona meteoraikotroka ho an'ny faritry Melaky ny tapany andrefan'ny faritry Betsiboka faritry Bongolava Menabe ary ny ilany andrefan'ny faritry Tasy Vakinankaratra. Raha ny Analamanga kosa indray sy ny ilany atsinanan'ny faritry Vakinankaratra Amoronmania mahatsiatra ambony ary makany amin'ny faritra atsimo atsinanana dia mandraondraona ny andro zany ho an'ny tapakandro ariva ny ambiny kosa maina tanteraka ny andro. Raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny rapiso izay dia manodidina ny 5 ka hatramin'ny 7 degré ny maripana ambany indrindra eto Madagasikara zany ary ny ambony indrindra kosa indray 7 ka hatramin'ny 13 degré celsius any amin'ny ilany andrefan'ny nosy iny no ahitantsika an'izay 13 degré celsius izay ho an'ny taniny faritra atsimo andrefana. Raha ny andro ny alakamisy dia misy ny orana vao maraina ho an'ny amorontsiraky ny faritra Analanjorofo maina kosa ny andro amin'ny ankapobeny ho an'ny faritra sisa ankoatra ny tapany atsimo andrefana izay mandraondraona mety ahitana tandrivindraona amin'ny tsitokotoko ihany ao anatin'izay. Ny maripana voavinavina amin'izay andro ny alakamisy izay tafidina 13 degré celsius ny maripana ambany indrindra hita eto avoatany izay ihany Vakinankaratra moa zany ary ny maripana ambony indrindra kosa raha manerana nosy dia any amin'ny faritry ny Sofiano ahitana azy mahatratratra any amin'ny 17 degré celsius ny maripana voavinavina ao anatin'izay. Raha ny andro ny azoma kosa indray dia mety misy hatrany ny orana malefaka vao maraina ho an'ny amorontsiraka Analanjorofo sy ny distrikany Antala fa maina kosa ny andro ho an'ny faritra sisa ny tolakandro dia mety mitoetra hatrany aloha zany rahona mitsokotoko ho an'ny avoatany vokatry ny hafanana misy aty amin'ny tany moa zany mahatonga an'izay ary raha ny maripana voavinavina amin'ny andro ny azoma izay 20 ka hatramin'ny 17 degré celsius ny maripana ambony indrindra eran'ny nosy 17 degré zay dia hitany amin'ny taniny faritra atsimo andrefana sy ny taniny faritra androy ho an'ny faritra Sofia kosa indray mbola mahatratratra any amin'ny 30 degré ny maripana ambony indrindra voavinavina amin'izay andro ny azoma izay. Hofaranantsika amin'ny tany Falitoandrivotra ny fandaharana mbola mitoetra aloha zany ny trangana Falitoandrivotra teto Antananarivo tamin'ny fiandohan'ny herinandro ity. Mbola tafiakatra avy telo eny ny fetrany eo mesa avokoa ny rehetra voaray ary raha ny mandrafitra ny toetrandrontsika atao anatin'ny 3 andro ho avy kosa no jerena dia vinavinaina hitina tsikelikely na ho atonony izay tany Falitoandrivotra izay eto Antananarivo renivohitra. Noho izany dia tokony hitandrana hatrany aloha zany ireo olona marefo amin'ny Falitoandrivotra toy ny ankizy ny olona nazo taona ny vehivavy bevoka ary ny olona manana olana amina taovam-pisefoana sy ny fo. Izay ny météo-tsika tamin'ity androany ity raha pisindray fotoana manaraka veloma tompoko.